zao zany de tena hoe fandraisan-tanana ataon'ny orinasa HITA ary zany moa de anisany hoe fanatanterahany orinasa ny andraikitra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana zay avy amin'ny orinasa HITA zany ho fanehoana ny firaisan-kina amin'ny fanohanana ny fiarahamonina malagasy mahakasika ny fahasalamana tokoa moa zany de atao hoe manakaiky manantona ny vahoaka mivantana mihitsy zany ny amin'ny fampandrosoana ary ao anatiny hoe développement durable zany raha zay lazana azy isan'ny fitaovana hoe atolotry ny orinasa HITA androany zany eto amin'izao hopitaly zao de misy fandriana natokana any hopitaly misy 3 miaraka amin'ny accessoire zany hoe ohatrany hoe potence sérum zany ny tensiomètre ny thermomètre manaraka ihany koa ny chariot ny popinelle ary indrindra misy ny moniteur de surveillance ECG io ny extracteur d'oxygène 5 litres extracteur d'oxygène le atao hoe volet 10 litres io rehetra reo zany de fangatahana ihany avy amin'ny hopitaly ary ny ezahana ny nanatanteraka izany mba hanamora ny asa zay sahaniny reto pitsabo eto amin'izao hopitaly zao.